Farita varadalana aminao indray ny tena tompolahy sy tompoko vavy amin'izao takarivany alatsinainy fa 10 ny volana Jolay izao. Isan'ny asongadina ato anatin'ny tsy fampahalalam-baovao antsika ity indrindra raha moa mikasika ny fiomanana ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana CEPE rampitso ao ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa manoloana ny fampitandremana izay ataon'ny JIC ao amin'ireo tompon'andraikitra mivantana ao anatin'ny fikatsoany raharaham-pirenena. Ireo savetrany ary moa isika ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana isan-tarantsika izay fampahalalam-baovao izay ao anatin'ny fanomanana tanteraka raha moa ireo ankizy anao ny fanadinam-panjakana CEPE tany ity androany ity ka androany ara dia nitanterahan'izy ireo ny fijerenany efitrano anaovana izay fanadinana izay. Maro amin'ireo ankizy analan'ny fanadinana CEPE no tsy any an-dakilasy intsony androany alatsinainy farany mialohan'ny fanadinana. Ao anatin'ny fanomana tanteraka izy ireo ka anisan'izany ny fijerenany efitrano anatanterahana ny fanadinana. Taranja iray izay tena manahirana ny ankamaroan'ny mpianatra ny taranjakajy ka tsy ny rehetra nefa ny manana izany olana izany eo amin'ny taranjakajy fa raha ho an'i Joséphina analan'ny fanadinana CEPE zao dia ny taranjakajy no hitany fa sarotra. Fanadina izany aza nefa dia manana ny manavanana azy koa izy amin'ny taranjany an-tsekoly. Matematika dia efa nanao famerenana avy amin'ilay matematika ser. Inona kosa ny hitandreo moramora? SVT, français. Amin'izao akatiky ny fanadinana CEPE zao dia tsy adin'ireo ray aman-dreny ihany koa no manomana azy ireo sy mijery akaiky ny fianarany. Tsy atao ambany zavatra ihany koa ny fanomanana azy amin'ny lafiny ara-tsakafo, ny fanomezana azy ireo sakafo ilainy vatany hanampy amin'ny fitadidiana hiatrehana ny fanadinana. Amin'ny sakafo aloha toanana resaka legioma sy ny produit misy ronono izany. Dia fianarana amin'izay dia ianarana ankaiky. Na hoe mpianaranao izy na ny fianarana dia ao an-trano koa no manarana azy. Rahampitso araka izany no tanterahana ny fanadinana CEPE ka amin'ny fitora sasany ny fanamarina pahatongavana ka amin'ny valora sasany kosa ny fanomboana ny fanadinana ary ny kajo nanomboana azy ary farana amin'ny taranja tady jefy.